ilay voalohany sady loha. Ilay voalohany no sady loha. Manasantsika indray aritra hatramin'ny farany. Ampifaliana indray amin'izao maraina vaovao izao. Ao tokoa moa tsy ho faly satria mbola velonainy. Ampifaliana no ionako aminao amin'ny toerana maro samihafa izay misy anao, na eto an-tanindrazana na ampitan-dranomasina misy anao. Ny fiatanan'ny tompony ho aminao sy ny ankonanao ka ny fotoana takan'izao hitondra fitahiana, hitondra fitombona eo amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra. Andeha ary hiaraka hivavaka isika anohy ny dinika ataontsika. Rainay aho izay any an-danitra ho amin'ny masinina ny anaranao ary ho tonga ny fanjakanao. Saotranao indray izahay fa tafahoana somatsara amin'izao maraim-baovao izao hiaraka handinika ny teninao. Mamela ireo tsy fahatanterahana rehetra vitanay teo anatrehanao. Aoka mba vita fihavanana aminao izahay ary aoka ny fanena masina arotsaka ao antiam-ponay hanazava ny teninao ka tonga ny teninao fifaliana sy fitahiana ho an'tsirairay avy. Mitahi ary reto mpiara-midinika reto noho ny amin'ara Jesosy. Amen. Ilay voalohany no sady loha. Amin'ity androany ity dia hijerindray isika amin'ny Kolosiana toko voalohany ka eo amin'ny 9:20. Kolosiana toko voalohany ka ny 9:20 manao hoe ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia nilay matoa amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Ilay voalohany. Misy ifandraisany be dia be ny voambolana entina milaza ny hoe loha sy ny fiandohana na ny hoe ny voalohany amin'ny teny Hebreo. Fa amin'ny Genesis toko voalohany ka ny 9:20 no ahitantsika ny teny hoe voalohany ao amin'ny Baiboly ao amin'ny soratra masina. Ny jerevantsika amin'ny Genesis toko voalohany ka ny 9:20 manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Zany hoe Jesosy no lohan'ny taranak'olombelona sy ny fiangonana. Satria Jesosy efa niresantsika tany aloha. Jesosy ilay teny tonga nofo ka nonona tamintsika. Ilay teny tao amin'Andriamanitra, ilay teny dia Andriamanitra. Mpiara-midinika namana, tsy noho nahatongava no nofo ihany aventsika ny mandeha fa mampamorona an Jesosy mihitsy. Amin'ny teny hafa dia izao le voalohany dia manondro an Jesosy amin'ny maloha rano ny poira ny fiangonana sy ny taranak'olombelona azy. Izy no loha. Izy no voalohany. Izy no mpamorona. Tsy haiko asa raha azontsika tsara ny tiany Paoly ambara fa Jesosy no ilay voalohany. Jesosy mihitsy, tsy hoe tompo-kevitra amin'ny famorona sy ny fanorenana fiangonana fotsiny Jesosy, fa izy mihitsy aza ny fitsanganana maty. Jesosy no voalaza fa lay matoa maty ary vonona nangana fiainam-baovao antsika araka voalaza ao amin'ny Romanina toko 9 ka ny 9:7 sy ny 9:8. Zao ny voalaza amin'ny Romanina toko 9 ka ny 9:7 sy 8. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Koa satria ny fahafatesana ny tambon'ny ota, ny fandresen'ny fahafatesana dia maneho amintsika fa ho reseny koa ny ota izay mamely antsika tsirairay avy. Jesosy mihitsy no lay matoa maty. Marina fa tsy Jesosy ny voalohany nitsanga tamin'ny maty.
raha soratra masina jereny. Fa kosa Jesosy voalazany Paoly satria izy no lahy matoa amin'ny maty. Jesosy ilay mpamorona, Jesosy ilay voalohany amin'ny zavatra rehetra. Izany rehetrarehetra zany dia manampy antsika amin'izao famitianana fohifohy izao. Ka nahatonga ny Paoly ilaza fa manana toerana ambony sy alohan'ny zavatra rehetra Jesosy. Zao no voalaza, Jesosy no fanehoana tonga lafatra ilay Andriamanitra tsy hita maso. Jesosy no nahariana ny zavatra rehetra. Jesosy no talohan'ny zavatra rehetra. Izy no miazona ny zavatra rehetra. Jesosy no lohan'ny fiangonana. Jesosy no tompo-kevitra sady mpamorona ary manome fiainam-baovao ho aso ho anao. Jesosy ilay efa nandresy ny fahafatesana ka manome toky antsika fa mbola handresy ny fahafatesana koa isika. Jesosy ilay efa nisy hatr'izay. Jesosy ilay lohan'ny taranak'olombelona. Jesosy no lohan'ny fiangonana. Fanontaniana mipetraka amiko sy aminao androany, inona re no tsy maintsy hovanao mba hahafahanao miaina bebe koa ny fanandramana ny fahambon'ny Kristy eo amin'ny fiainanao? Inona amin'ny fiainanao no mila fanovana ka anaovana fanandramana ny fanambon'ny Kristy eo amin'ny fiainanao? Raha toka tsy mbola metraka Kristy eo ambon'ny zavatra rehetra fiainanao ianao, inona eo amin'ny fiainanao tokony hovana ka hahatonga Kristy eo ambony indrindra, izy no lohany eo amin'ny fiainanao amin'ity androany ity? Miantso anao indray. Avelao Jesosy no loha eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Avelao izy no hitantana. Avelao izy no lohany, no voalohany, sady loha, sady fiandohana, no voalohany, ary izy no mpanome fiainan'ny vaovao ho aminao indray androany. Hita ianao ny Tompo misaotra tamin'ny fiarahanao dia amin'ity androany ity. Dia hivavaka resika ankehitriny. Andriamanitra ray eo, ataonay ahoana no tsy saotra ny amin'izany mahafinaritra, zava-mahagaga ny teninao izany, ka nampianaranao sy nampafantaranao anay androany fa Jesosy ilay tompo sy mpamonjy anay no ilay voalohany sady loha. Izy no lahy matoa amin'ny zavatra rehetra amin'izao zavatra ary izao. Izy no manana ny famboniana amin'ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity androany ary. Dia mangataka izay Andriamanitra mba ho apetraka eo amin'ny toerana ambony indrindra amin'ny fiainanay Jesosy ilay mpamonjy sy mpamorona, ilay maty, ilay vonona ny andresy ny ota eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Dia apetraka tananao ny tontolo andronay androany. Aza mahafoina mahasaraka anay. Tonoana ny vavaka aminara Jesosy. Amen.